Amin'ity andron'ny 12 Desambra ty dia ny tantaran'ny nanoloran'ny Ianina any Samuela zanany tamin'ny Elipisorina ny vakiteny voalohany, ary ny Salamo dia tonokiran'ny Ianina ihany ny atao hoe Salamo zany dia hoe vavakimpino makamin'Andriamanitra. Ny Salamo tsy hoe toko 50 ny hafa sokajikirana atao hoe Salamo amin'ny Baiboly dia misy nalaina tamin'ny Daniel indraindray sodikaky sika hoe ny Salamo fandiniana, dia indraindray tonokiran'ny testamenta vaovao na tonokira hafa fa tsy hoe 50 ny ihany atao Salamo fa sokajiny io, sokajiny na lahatsoratra ao amin'ny Baiboly vavaka fisaorana miendrika tonokira. Dia androany zany hoadikadiko satria misy toa hoe miray zotra na hoe paralèle ilay tonokiran'ny Ianina ao amin'ny boky voalohany Samuela teo sy ny tonokiran'ny Maria, satria velom-pankasitrahana an'Andriamanitra na Ianina na i Masina Maria noho ny famonjen'Andriamanitra. Ny atsapanany hoe famonjen'Andriamanitra dia tsy maintsy jerevana aloha hoe nisy toe zavatra sarotra teo aloha dia Andriamanitra no nanovan'izany, dia niova ny hatsara dia mahatsapa vovonjy, dia tonga amin'izay ny fisaorana fankasitrahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra na hoe louange. Louange zany ny louange zany tena hoe tena vokatry ny fonao mientana misy manome voninahitra an'Andriamanitra hoe taloha ohatran'izao ny zavatra ny aina koa noho Andriamanitra nanao zavatra dia tonga eto aho dia mideran'Andriamanitra amin'izay. Ireo tonokira anankiroa ireo dia mampianatra antsika ihany koa hoe inona ny zavatra nisy anao teo aloha, taiza ianao, fa raha tsy teo Andriamanitra sy eo ianao zao. Io famonjena io ny akabeazan'ny olona dia mieritreritra le hoe le tonga an-danitra rehefa maty zay atao hoe vovonjy. Tsy zay, fa na isika tonga amin'ny fisina fotsiny satria isika tamin'ny tsy misy dia lasa misy, ary tsisy naniry hoe lehilahy na vehivavy nefa mahasapa sambatra amin'ny ainy olombelona ako zany dia efa famonjena zany. Isaky ny mahasapy sika hoe say izao aho, tsy ohatran'izao ny zavatra misy ahy raha tsy teo Andriamanitra, dia izay ny atao hoe famonjena. Dia mivaly ny andrasana amintsika hanao ilay antsoina hoe louange, mankalaza, midera, mihira alleloia ho an'Andriamanitra. Tsy hoe mamerina ny teny hoe alleloia, fa le hoe alleloia ho deraina ny Andriamanitra. Dia ataonao amin'ny asa zay ataonao amin'ny fiesika zay na ataonao amin'ny kira zay na ataonao amin'ny dihy, endrika maro ny anaovana zany fankalazana louange zany. Le hoe alleloia zany dia mety ho asa, fiesika, toe-po na fanoloran-javatra na dihy, zay zany izy. Dia zao anomboako azy ny anarana, ny teny hoe ana no azona ny anarana hoe Ianina, Ani, le anarana mahasatra antsika Ani, Anna, A-N, N indray mandeha dia eo fa tsy hoe Anina pondra dia misatroka ohatr'izao fa Anina na Ani. Io redika amin'ny teny gasy dia hoe isoa na hoe tahina, zay ny dikany hoe Anina ty zany, hoe tonokirany Anina, tonokirany soa, tonokirany tahina. Satria ireo anaranareo zany dia apetrapetraka fotsiny amin'izao fotsiny hoe koto kely, dia ino moa ny dikany hoe koto, sady azontsika loatra, fa ny anarana amin'ny Baiboly misy dikany aby, ny hoe Anina na hoe Ana na hoe Ania dia soa ny dikany na hoe itahina, zany hoe omen'Andriamanitra fahasoavana manokana dia ambininy tahina, azo adika koa zany nambinina soa tahina dikany io anina io. Tena ny fiainan'ity ramatoty mihitsy no hita hoe no tahin'Andriamanitra izy, satria araka ny fampidirako teo inona toe zavatra ny ainany teo aloha, mba vehivavy ihany manambady, ary matoa manambady akoatra ny hoe ny anambadia kiadanana, ny anambadia namana, dia ny anambadiko kiterahana. Dia nefa ny anambadiko namana misy, ny anambadia kiadanana misy, satria manana vady mahatambitamby sy mikiara-masara sady be fitiavana be sy mahatambitamby, fa ny anambadia kiterahana io zéro balle zéro point. Mahasapy izany fa hoe esoin'ny olona rehetrarehetra amin'ny fiarahamonina zoto tamin'izany. Io no nampanidy azy mafy, dia nandeha nivavaka izy, fa tsy nivakiana tamin'ny vakiteny teo moa ny mialoha ty, nandeha nivavaka izy tamin'ny ranomaso, dia nangataka zaza tamin'Andriamanitra, dia nomen'Andriamanitra ny Samuela kely. Dia izay no mahasapany hoe voavonjy aho, satria
nisy zavatra nataon'Andriamanitra nanova ny fiainany sy ny tantara-piainany. Zay le famonjena zay. De anisan'ny zavatra ampianarin'ny anina ty zany hoe navita zavatra ngeza tamin'ny Andriamanitra dia nampianariny hoe ny olona manam-pinoana dia amin'ilay mpanome no tena ifatoany bebe koa fa tsy amin'ilay zavatra azo. Ohatran'izao misy zavatra azonoa tamin'Andriamanitra dia azo miraiki-po amin'le fanomezana fa tokony ilay mpanomea no ifatoany. Dia zay no nataony. Nahazo an'ity zazy ty aho tamin'ny tompo fa averiny ako amin'ny tompo izy ty satria Andriamanitra no nanome azy. Ary rehefa ho an'ny olona izay mahalala mamerina amin'Andriamanitra anie dia tsy hoe soron'Andriamanitra hoe tsy zanaka otsony iny fa izay toe-ponao makasika zay vao mainka hanomezan'Andriamanitra famonjena hafa. I Maria ndray vehivavy momba ianona fa i Maria ndray vehivavy virjiny. Fa ny atsapany masin'i Maria fa nanao famonjen'Andriamanitra dia tsy dia ho an'ny tenany loatra akory fa rehefa miteny hoe Maria io ny anarana hoe Maria amin'ny Hébreu hoe Miriam ho azavaika amintsika izao dia io anarana hoe Maria io dia milaza ny fiainan'ny vahoak'Israely manontolo. Sahala hoe Maria zany no Israely hatramin'izay izay hitantsika hoe feno fijaliana, andevozina matetika ary mitomany, mitaraina ary miainana fiainana sarotra. Miteny farantsay hoe amertume. Fiainanao zany dia mangidy foana mavesatra. Tsy hoe Maria no hoe nanana fiainana mangidy mbola zazakely izy fa tsara ny fiainan'ny Israely izay henontsika ao amin'ny Baiboly ny tantarany mijaly am-pijaliana tany Ezipta fotsiny zao diosy Andriamanitra hoe hitako ny fahorian'ny vahoakako, henoko ny saintosaintoko sy ny tarainany. Zay babo hoe ohatran'izao hoe anjakazakany vahiny zay nio firenen'ny Israely io fa anaovan'Andriamanitra famonjena izy ny atao hoe famonjena dia hoe ovain'Andriamanitra ny lalan'ny tantara. Teria vovoka ambany dia ambany ery fa sandrany avo dia avo ataony amina fiketrahana mpanjaka. Zay ho anay mpanoratra tantara nareo koa mpijery film ny mahatsara ny tantara dia magnaraka ny lozikany hoe happy end, tsara fiafara. Fa rehetra tantara hatramin'ny voalohany no mampalahelo dia miafara ny mampalahelo ihany dia fambolena reti-po fotsiny. Fa ny tantara tokony hoe mba mizalizaly kely, miafy kely tamin'ny mianatra dia ampizalizalinina ny toa fa mipetraka eto ambositra. Dia rehefa teo nefa lasa magistrat. Asa-panan-karena dia magnavotra ny namany koa samandasy talena agneso azy fa ny heriry magnamagnatra. Zay ry tantara tena vataho tantara tena izy. Zay ny atao hoe famonjena. Zay ary ny dikany anarana hoe Maria io. Misy heviny anankiroa moa mampiady hevitra ny mpandalina soratra masina zany hoe samy marina aby. Tapany voalohany aloha dia ny dikany hoe Maria Miriam dia hoe malala. Rehefa miteny hoe Maria dia malala ihany synonime zay. Kiala malala. Na hoe kiatina. Tena zay misy Maria sy tina sy malala synonime mitovy ihany zay. Hita tao amin'ny fiainan'ny Maria zay hoe aza matahotra Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Malala zany ane zany hoe serira zany hoe tena tianao zany no maminao tena hoe ny fonao makany amin'ny manontolo. Zay ny dikany Maria malala na hoe tina. Dia hita tao Maria zay tina izy dia na kely aza dia nosafidiny. Famonjena koa zany hoe nitodika aminazy ny mason'Andriamanitra famonjena zany. Fa i Maria moa tsy ny zesta fa amin'Andriamanitra izy no miteny hoe misotra re tompo fa tsy arakaraka loatra misao dia anao soa lehibe tamiko ianao. Zay tina sy malala ny dikany. Azo adika koa hoe nasandratra koa izy exalté, nasandratra na hoe manandratra. Zay koa ny dikany hoe Maria. Olona manana anarana Maria zany dia hoe kay moa malala ihany, kay moa tina ihany, nasandratra ihany kay ny dikany anarako. Zay zany hoe ilay nitenainty voalohany teo hoe satria mason'i Maria ny dikany anarana hoe Maria Miriam dia miteny hoe mara amin'ny teny Hébreu ny verbe mara dia io teny io zany milaza hoe vahoaka mijaly vahoaka ambany ampijaliana sy ny sisa. Dia azo fitinana ray mandeha koa ny anaran'i Maria koatran'ilay mahafinaritra anareo hoe malala nasandratra tina dia hoe sedra koa ny anarany. Rehefa ohatra hoe mitondra ny fiainan'ny Israely izy dia atao hoe isedra satria fiainana mandalo sedra. Fa izay fiainana mandalo sedra zay nefa hovain'Andriamanitra rehefa avy eo. Maranako azy ary zao satria zava-dehibe no mahalalatsika an'izay anarana zay. Be amintsika koa eo fiainana mandalo sedra. Tsy miankina amintsika
fandraindray dia nin'olona tsy jerena ohatra ao a jorom-baly eny ambinambin'olona sy ny sisa ohatra sedra zany satria ohatra ny ranomaso ny fiainanao dia tomany ianao mizaly ianao mandalo fahasarotana amin'ny fiainana amin'ny zavatra be lehibe mametraha fitokisana amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny azy a tsy mitovy amin'ny lôzika ny olombelona hoe dia ny madiodio volo ny avo ny ngeza ny manamana na ny itodian'Andriamanitra ny an'Andriamanitra zay miaky tena zany hoe manao le ataontsika hoe mihampo mavita tena reny a taon'Andriamanitra ao ary hojereko sa ahetry ny atrany amin'ny afo be zay manandra tena fa ny tsinotsinona mandrakarivany an'Andriamanitra no asandrany le tsinotsinona maky dia hoe ny olona fomba fiteny le hoe mahantra mandra zany hoe tsy manana vola tsy manana akanjo a zay ny atao mahantra na tsy manana hanina fa le olona hoe mametraka ny fitokiana zato isanjato olona mametraka fitokiana zato isanjato amin'Andriamanitra zay a no tian'Andriamanitra dia iny asandrany manetry ny mpiavonavona ny tompo Andriamanitsika zany zay a ny fomba fiasan'Andriamanitra zay asandrany izay matoky aminy ny amaranako azy ary satria kaiky ny oely dia hoe miandro mpamonjy ny atao hoe famonjena dia zay hoe Andriamanitra rehefa mamonjy a dia tsy hoe fotsiny izy zany a manala alahelo anao mba hahafalifaly anao fotsiny fa hovainy mihitsy ny tantara izinao hovainy mihitsy ny tantaram-piainanao a satria ny tsinotsinona tonga amin'ny fisiny ny ambany lasa ambony ireo mirehareha sy manao Andriamanitra tsy misy sy magnambany ataon'Andriamanitra mahita ny tsirony hoe anao magnambany ndao andramindray zay le hoe ireo nankatoeranavo a ataony mitovy torosy avovo tany dia lasa fanosikosin'ireo mahantra fa ny tsinotsinona kosa asandratry ny tompo engany isika mba ahazo ny fitahin'Andriamanitra sahala amin'ny anina ary ko malalan'Andriamanitra sy ny tian'Andriamanitra sy asandratr'Andriamanitra tahaka ny Maria Miriam na dia mandalo sedra aza ny fiainantsika